ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprime Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Commune anatina distrika maro mbola tsy manana candidat amin'izao fotoana izao. Roa andro mialohan'ny fikatona ny fahafahana manatitra ny antota taratasy firotsaham-kovidiana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Fanaovana kolokolo ny fanomezana tombon-day manokana candidat iray ho ny teo anivon'ny Transparency International androany. Fomba fanao izay manaratsendrika ny fifidianana maro teto amin'ny firenena. Potika ny sehatra ny volo fanondrana amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny fambolena hatramin'ny fanondranana, mandalo fotoan-tsarotra raha ny tao anatiny folo-taona farany. Renim-pianakaviana manodidina ny 5 taona indray no nalain'ireo dalo ankeriny tao Morarano distrika Anamparafara-Vola ho Omaly alina. Any ivelany maherin'ny 700 ireo olona maty vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika Israeliana tao atsimon'ny Liban Omaly, ankiziny 420 amin'ireo ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasana ihany koa. Anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia tontolo ny fifidianana ndeha isantarantsika ny fiarahana. Amin'ity alina ity, 2 andro mialoha ny fiafarany ny fahafahana. Manatitra ny antota taratasy firotsaham-kovidiana ho an'ny candidat be ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna amin'ny fifidianana. Izay ho tontosaina ny 21 ny volana Desambra ho avy izao. Mbola misy commune tsy manana candidat raha ny distrika Anambohidratrimo nanaovana fanadihadiana androany. Ity fifidianana ity no isany noasarotana fa ihany koa anatina vanim-potoana manahirana ka mahatonga ny olom-pirenena arisarisa ho ny mpamakafaka raharam-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Honina zay. Ikatona fakavalo ambe fapolora ireo ovek rehetra manerana nosy mandray ireo atota taratasy firotsaham-kovidiana amin'ity fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ity. Manakaiky ny fotoana fa tsy arak'izay aloha raha ny fahavononan'ireo candidat saika amina commune maro manerana nosy. Anatin'ny fahasarotana ny candidat avy amin'ny fanoherana eto Antananarivo renivohitra vokatra ilay resaka certificat de régularité fiscale. Fa mbola mangingina ihany koa ary tsy fantatra izay ho candidat mpanjakana na ho an'ny eto Antananarivo izany na amin'ireo commune stratégique samihafa. Fifidianana be ny tanàna amin'ity taona 2024 ity izay isan'ny noasarotana indrindra ho ny mpamakafaka raharam-pirenena entina anilihana mpifaninana. Fa ankoatra izay anatina vanim-potoana manahirana ihany koa ny fiainam-pirenena na ankehitriny. Sarotra dia sarotra ny zavatra misy satria ino moa filaza azy ilazana anazy démotivé daholo ny olom-pirenena manam-pitiavana zany noho ny zavatra hitantsika niseho nandritra ny fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavambahoaka. Ny zavatra misy ane tadidio tsara fa ny fiainantsika amin'izao fotoana izao tsy mampitsoaka ozy izy ny tenin'ny fitenin'ny tanora tsy mba hoe misy mba misy ino moa zany filazana zany mba mampitombo fanantenany ka ankana le candidat mpanjakana le iaraka amin'le fanjakana raha vitsy masasa satria matahotra zareo amin'le hoe so dia irodana io fanjakana io dia izay no ataon'ny olona fitsaram-bahoaka eo zany zavatra zany misy daholo foana ka tsy ireo commune ambony vohitra ihany no misedra olana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy fa hatramin'ireo commune everina ho lavitra andrina. Tsy misy mangarahara ihany koa ity resaka certificat de régularité fiscale ity. Ohatrany misy fiovavana be tamin'le resaka etra satria raha nisy voren'ny candidat maire atao zany
dia nilaza zareo teo anivon'ny fisahana fitantanana etra fa 15 000 ariary ny etra ho an'ny mpamboly zany 10 minitra tao aorianan'izay nefa dia niakatra indray 50 000 ariary dia telo taona no aloha zany amin'izay ny etra alohan'ilay olona ray dia raha fa androtsaka n'le etra nefany a lasa 1 million indray zany le volana aloha amin'le anina zany hoe lasa niakatra efa taona indray zany le etra miady mafy zany amin'le resaka etra satria le candidat mera mibaby an'ireo etra n'le conseil satria ny anay misy 10 conseil dia 12 miaraka ny candidat mera zany pikara misy roetsy isaky ny candidat isaky ny conseil sy ny candidat zany nefa ny pikara isan'andro ny tena betsaka reo eny ambanivohitra moa zany hainao ihany pikara isan'andro 10 000 sarakandro tsy ahita andreo le conseil ireo. Noforana ny fitakiana ilay certificat de nationalité nanamaivanana kokoa ireo candidat fa endrika tsy famatorana ny mpikarakara fifidianana ihany koa. Be loatra ny taratasy homanina ao amin'ny fiscal raha tokony vita ny ray andro ny fandoavana misy vola ray anao ny any am-pelantanana tsy vita fa 3 andro zany vao mivoaka ny tany amin'ny nationalité malagasy tamin'ny voalohany hoe exigena efa lany fotoana tany 4 andro avy eo indray ilay izy mifoanana somary manano sarotra ihany koa zany ohatran'ny mandrebireby vahoaka mandany fotoana amin'ny zavatra tsy tokony olana iny. Ho an'ny Oveketo Ambohidratrimo amin'izao 2 andro mialohan'ny fiafarany ny fanaterana ny antota taratasy izao mbola misy ireo commune tsy manana candidat. Hatreto zany tsika dia 12 nisan'ny candidat nandrotsaka ny taratasy filotsaka fidina ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Mbola misy ihany ireo commune mbola tsy nahatonga anaky 3 sisa sady tsy nahatonga candidat. Raha tonga eto izy amin'ny 5 dia efa zaraina numéro efa vonina numéro dia mandra-pavitany iny zany ankoatran'ny amin'ny 5 zany efa tsisy tsony dia mandra-pavitany iny moa zany na mifily na mifily dia tsy maintsy saterahanay ny fandraisana azy ireo. Isan'ny mamparisarisa ireo candidat ao ireo miay ihany amin'ny médecine korotana ka sao ho verivola na ihany koa efa kivy vokatry ny alabaton'ny fanesy ao ireo manam-piniavany rotsaka fidiana ihany fa voasakana noho ny oentimanana indrindra ny antobola sy ity resaka etra ity. Olana samihafa izay mety hitarika amina tsy fananana commune candidat ho ben'ny tanàna na ihany koa ho candidat tokana izay mampametra mpanontaniana ny mpanarabavony amin'ny hoe aiza ho aiza amin'ny fifidianana tanterahany eto Madagasikara ny fanajana sy ny fandalana ny demokrasia. Fa tafapetraka somatsara teo anivon'ny Ovek Toamasina ny antota taratasy firotsahako vidiana ben'ny tanàna ny Toamasina renivohitra n'Andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity. Tazana nanotrina azy teny antoerany ireo antoko politika sy fikambanana maro izay mivondrona ao anatin'ny vovonana Toamasina mifo hiaraka ampandresy ny candidat Roland Ratsiraka. Erinora zafa manana kolo Toamasina no mitatitra ny antsy Cyprien-zay. Efa hita soritra ny lalakivoahana ho amin'ny fandresena amin'ny fifidianana communal ny 12 volana Desambra ho avy io ho an'Andriamatoa Roland Ratsiraka eto tampon-tanàna ny Toamasina renivohitra manoloana ireo mpifaninana aminy. Isan'ny mamaritra izany ny fisian'ny vovonana Toamasina Mifao izay ivondronana ireo antoko politika sy fikambanana toy ny antoko malagasy miaramiainga, ny vovonana Fraisakina ary ny fikambanana miaro ny rariny sy ny marina sy ireo vahoaka marobe izay efa nampandany an'Andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'ireo fifidianana ny fanesy. Efa mazava zao ny fandresena andeha akaiza tsotra be. Satria zahay nandeha rery teo na resy marina sy marina. Atsika ziaby zao miaraka tsy maintsy mandrobaka ny amboara. Hoavy hiara iasa atsika jiaby ary iasa ho an'ny tanàna agnatin'ny fotoagna fohy maro hitanareo miova ny tanàna aketo. Za mitariky fa tamataviny antsika jiaby. Zon'olo jiaby atao masina mba mahita raha mamimamy amin'ny fiainana fa tsy ho an'ny zare sasany fogna baiko avakagny fogna dia mahita aty non oko zay. Mitoy ny ady amin'ny alabato hoy ny candidat Roland Ratsiraka manoloana ny zavamisy ny tranga mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Isan'izany ny fampiasana ho fitaovana ireo lehibe ny fokotany. Ny alabato manara-penitra efa tsisy atao mandry naketo fa mbola misy alabato madinika. Io alabato madinika io mila divantsika manomboka niany. Ok sa tsy ok?
zany hoe azavaiko le izy misy madamo miaraka amin'ny équipe zareo sady amin'ny seni izy no amin'ny préfecture SG ny préfecture madame izy zany sady miasa amin'ny préfecture miasa ato amin'ny seni solotegna amin'ny préfecture ato amin'ny seni madama io dia todika aminazy aza magnano raha mampalahelo ajanono amizay le raha namboarinao tamin'ny législative igny mamory lehibe fokotany mampagnefa olo sy ny sisa mangala bato tsy ekegna zay mila raha madia Tamatavy mendrika raha madia Thomas hojerena manokana ireo olana ara-tany izay mitranga eto tapitanana ny Thomasina voakasika manokana ao anatin'izany ny fahalasana ny tany ny commune zavatra maventy Thomasina fananana ny stade municipal dia namidiny sasany lasa tsy afaka magnano sport tsony tanora amina stady malalaka lasa tsisy tsony fa fanga magnano baolina koa avadika gymnase dia tsy haiko atao ino ary hitantsika fa misy rano miboaka koa isanandro dia rano io andeha nimba lalana donc zany tiako volagna fotsiny hoe famarotagna tany izay nisy taloha regny dia ajanontsika dôly au contraire ivity tany la mairie dia mba vahoaka misitraka anazy fa tsy olo tokana ok sa tsy ok donc zany misy tompony andraikitra ary ho azavaiko magnaka zovy daholo ny varotro io stade municipal io ary zovy nalaka anazy azonareo zany namegna olo tokana izy mazava aminareo zany ya fa tsy hoe ho an'ny vahoaka ny Thomasina na vahoaka malagasy fa ho an'olo ndraiky tsy ekentsika zay ny tompolasy tompovavy ary matoa zay mbola lany takesy ny bavambahoaka dikan'izany raha volagniko tsy diso ary raha tiadiavin'ny Tamatavy misesisy ny fanambarana nataon'ireo vondro nantoko politika sy fikambanana manohana ity kandida izay atahoran'ny fanjakana mafy ity tafapetraka androany ny atotataratasy no takiny ny lalàna ahafahana mifaninana amin'ny faraka 10 volana desambra ho avy izao avy any Toamasina dia hiazo any Mahajanga vetivetsika roa androtsika tonany fahafahana manatitra ny totataratasy amin'ny fividianana ny faraiky 12 ny volana desambra kandida tokana ihany koa hatreto no tonga teny amin'ny Ovek ho an'ny district amin'ny Mahajanga voalohany hatramin'ny hariva teo nanaovany mpanao gazety fanadiadiana Irivo Rakodivao avy amin'ny vovonana Firaisakina Anja Robert Kolo Mahajanga mbola vao kandida tokana ihany hatreto no tonga teny amin'ny Ovek Mahajanga voalohany nanatitra ny antotataratasy fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany raha nitatitra voaray ny hariva teo tokony tamin'ny 5 ora avy ao amin'ny vovonana Firaisakina no tonga nanatitra ny dossier platsako fidiana tamin'ity hariva ny fa 14 ny volana septambra tia zay mariana fa voalohany ny kandida voalohany nanatitra an'izany taratasy filatsako fidiana izany mariana mo fa manana 2.7 ora izahay ato amin'ny Ovek no mamoaka ny ataoko hoe certificat d'enregistrement ho an'ireo kandida ireo na zany na tsy zany ara fa dia rehefa aveo dia rafa aveo indrindra dia fa manao ny fijerenan'ireo antotataratasy amin'ny antsipriany rehetrarehetra izahay ato amin'ny Ovek dia manana 27 ora ihany koa zany ireo kandida ireo amenona ny taratasy zay mbola tsy feno na zay mbola tsy voatitra tsy tokony hiandry fotoana efa tongotra araka izany ireo kandida voanatitra ny antotataratasiny eny amin'ny Ovek rehefa tonga ny 29 ny volana septambra dia tsy misy tsony ilay 27 ora anateranareo nireo taratasy zay banga na zay hoe tokony ahitsy ao anatiny zany antota taratasy rehetrarehetra ilaina amin'ny filatsako fidiana izany ka dia manentana afaka manantona aloha tsy maninona mihitsy tonga ty aminay mijery hoe ahoana ny taratasinay azo everina ve fa milamina tsara amin'ny alakamisy 20 ny volana septambra amin'ny 5 ora hariva no farany fandraisana ny antotataratasy ho an'ireo izay maniry rotsako fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny amin'ireo Ovek manerana ny nosy
fanaovana kolokolosia tsy fanaran-dalàna ny fanomezana tombony ho ana kandida iray hony teo anivony Transparency International androany tsy misy antony tokony anatanterahana fividianana intsony raha toka misy kandida omena tombon-dainy manokana hoy izy ireo fomba fanao izay manaratsendrika sy laza ny fividianana raha ny fanazavana ary mampemitra hatrany ihany koa ny demokrasia izay fatazana mitsolopolopy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fitianokolona no mitatitra ny antsiprian'izay tokony hitovy tsy misy fanavahana amin'ny loko politika ny fandraisana ireo kandida izay mandefa taratasy filatsaham-pifidiana ho ben'ny tanàna hoy teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar raha nanio hevitra mikasika ny zava-misy amin'ny zotra mpifidianana ankehitriny kolokolo sy tsy fanaran-dalàna ny fanomezana tombony ho an'ny kandida iray raha ny fanazavany Transparency International hatrany fifidianana tena fifidianana mitovy zany ny olona rehetrarehetra matory misy anankiray manana ambony kokoa ny fahafahany manao zavatra na ohatra io na resaka hoe fidirana amin'ny ana manjery na ny resaka hoe clémence amina resaka hetra sotra an'izay dia efa tsy fifidianana amin'izay fa favoritisme et donc efa confisqué zany amin'izay fotoana izay le fifidianana ataontsika move zany kolokolo kolokolo zany move zany tsy fanaran-dalàna tsy fanaran-dalàna zany move zany fanaovana tsinitsinina ny zoantsika olo-pirenena ifidy fa raha ohatra tsika miteny androany hoe misy candidat ambony noho ny hafa dia donc tsisy antony anaovantsika fifidianana tsony zany c'est pas une démocratie ce n'est pas une république olana amin'ny zotra mpifidianana ankehitriny ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny kandida sasany mandatsaka ny antoro-taratasy filatsaham-pifidiana saingy tsy miatra ny lalàna manasazy azy ireo raha ny fanazavana hatrany mampametra-panontaniana manoloana izany ny fangaraharahan'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao fa efa nahita avy nareo hoe nahazo sanction iny olona iny dia le lalàna zany ho aniza finalement sa ho antsika olon-tsotra reto dia rehefa tsika nitratra dia tena hitanareo tonga dia hoe miarany le iny dia eo zany le izy mila ohatrany hoe remise en question mavesatra be satria le izy mantsy raha vao une fois tsika diso anatin'le fifidianana dia diso an'le mandat ray manontolo dia tsy crédible le izy fotoana tokony isiany mangarahara ny fifidianana tahaka izao ho hatrany teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar mbola maro ireo ezaka tokony amafisana mandritra izany isany amin'izany ny fanomanana ireo olom-pirenena amin'ny fifidianana eo ihany koa ny fangaraharan'ny vola izay ampiasain'ireo kandida sy ny antoko politika ilatsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ivenina mahajanga izay hatranisika fa ao anatin'izay tontolo ny fividianan'izay omaly tolakandro no tonga teny amin'ny ovek mahajanga faharoa Andriamatoa Biny Boris na i Mobiny sy ny mpiara-miasa aminy nanatitra ny antota taratasy firotsaham-pifidiana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho an'ny commune ruraly Belbaka distrikany mahajanga faharoa ny fanomanana ny antota taratasy izay nahitana fahasarotana maro raha ny fanazavana netiny tamin'ity androan'ity Anja Robert Kolomajanga ho famalina ny etaetan'ireo olo-pirenena ny ray aman-dreny ny vahoaka ao amin'ny commune rurale Belbaka no nandrisika ny Mobiny na i Biny Doris irotsam-pifidiana ben'ny tanàna amin'ny commune rurale Belbaka distrikany Mahajanga faharoa ny tolakandro ny alatsinainy 17 ny volana septambra 2024 no tonga tetỳ amin'ny Ovek distrikany Mahajanga faharoa izy ireo naneo ny fahavononana ny mahatonga ny irotsaka ben'ny tanàna amin'ny commune rurale Belbaka satria ny tenako dia efa nirotsaka ben'ny tanàna tamin'ny 27 novembre 2019 dia tsy lany dia lasa adjoint tao dia hitan'ireo ray aman-dreny sy vahoaka izay nitezaina tao dia hoe mangataka anao indray zahay hirotsaka ben'ny tanàna satria mahafinaritra anay ny fitondran-tenanao izay nirotsahako ben'ny tanàna amin'ity commune rurale Belbaka ty vonona aloha mato fa fananao hatramin'izao fa tena vonona ary tsy nihematra satria efa nomaniko efa vonona ny tenako satria efa ampanantena vahoaka zany firotsaka ben'ny tanàna satria raha vao tsy mirotsaka zany ianao tsy mitateraka ny zavatra zay dia lasa tsy matoky anao tsy ny vahoaka vita ihany araka izany ny fikarakarana ny antota taratasy na dia nanano sarotra aza izany raha ny fanazavana ohatra namesamesatra be satria maro be ny taratasy rehetra zay karakarainao dia mandeha efatrefatra isaka ny raha ny annexe 1 annexe 2 annexe 3 annexe 4 annexe 5 efatrefatra isaka ny conseil nefa zay conseil folo dia tsy maintsy ataonao an'izay amandeha koa anao amin'ny any amin'ny finance dia mitovy an'izay ny taratasy ataona dia efatrefatra isaka ny zavatra mandeha makany amin'ny commune anao mangala amin'izay tsy fanahitra zay dia efatrefatra ihany any amin'ny tribunal sy ny ramany casier sy ny nationalité dia ohatran'izay ihany koa
dia tena mitarazoka be le satria tena maro be ao amin'ny tribonaly manko tena maro le olona tsy omena tsiny fa tena miasa reo a fa nefa ny tena mitarazoka be dia tena zay nahatonga anay taraika aloha raha ohatry tsy nahematra ny fitondrana mihitsy aloha tia dia tena sahirana mihitsy zahay zay candidat rehetra fa mbola tsisy nahavodepose so dossier aloha talohan'le 19 raha ohatra ka tsy nahematra ty ny tena sarotra aloha le resaka fanovana an'ity taratasy amin'ity tribonaly sy ary amin'ny ny finance hôtel de finance zay ny tena sarotra mihoatra lavitra noho ny caution ny volalany tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy rehetra raha ny fanazavana hatrany ia raha atao fandiniana aloha tena lafolafo ny caution le amin'le patence satria ny conseil zao folo a ny tena conseil miasa aminakay fito de plus ny le telo suppliant de lasa folo zay tsy maintsy nanefana 220 milliards zany hoe zany 2 millions 200 milliards zany de nany conseiller foana zany zay satria nanay mpamboly de tsy misy nanefana zay koa ny lalàna nataony fitondrana miisa folo ny mpanolo-tsaina mandrafitra ny lisitra Andriamatoa Biny Doris na Imobiny izay nilatsako fidina be ny tanàna avy amin'ny anarany antoko PSD ao anatin'ny commune rurale ny Belbaka. Anakatonana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity ala ity tonga nametraka ny antota taratasy firotsako vidina ho be ny tanàna ho ankiloloka atao amin'ny Oveka ny distrika ny Toliara fa roa ihany koa ny tolakandro teo Andriamatoa Remonja George sy ireo ray aman-dreny solotena ny vahoaka avy eo amin'ny toerana Bonhomme Élysée kolo Toliara no mitatitra ny antsiprian'izay. Tafapetraka teto amin'ny Oveka distrika ny Toliara faharoa ny antota taratasy firotsako fidina ho be ny tanàna an'Andriamatoa Remonja George izay filoha nasionaly ny fikambanana Masikoro Arivolahy amin'izao fotoana. Nisafidy ny hirotsaka ao amin'ny commune Ankililoaka izay tany aviany ny tenany araka ny fangatahany ireo ray aman-dreny sy ny vahoaka ao an-toerana. Voalohany aloha noho ny fangatahany ray aman-dreny zay maro hoe mba mijery hoe akory efa maro fampandrosoa zay vitanao dia mba nakory tanatsika ty tsy mba jerevanao dia moa noho zay rehetrarehetra zay zay tsy hoe tanisany eto dia nanolo tena vonona hilatsaky mera amin'ny commune Ankililoaka ary vonona hampandrosa ny Ankililoaka amin'izay lafiny rehetra zay tokony hatafitana azy. Zaho taloha io dia asa sosialy ihany ny ataoko zay tsy nieritreritra ho mera mihitsy fa hoe fampandrosoana iarahana amin'ny vahoaka agny fa taty afara moa nangetahita ny vahoaky nangetahita ny ray aman-dreny voatera tsy maintsy nilatsaka nametraka an'izay nananteraka zay hitahita ny vahoaky zay nananteraka zay hitahita ny ray aman-dreny aby zay. Miompana amin'ny lafiny fampandrosoana sy ny fijerena manokana ireo tantsaha ny vina apetraky ity candidat ho be ny tanàna ao Ankililoaka ity raha ny fanazavana. Maromaro izy ao satria maro zavatra tena vatsety fa voalohany aloha tsy fandriampahalemana satria raha tsy fandriampahalemana io no tsy vita io tena sarotra ny ampandrosana zay tany tsy mandry fahalemana zay. Io aloha natao foton-draha no kevitra voalohany amin'izay rehetrarehetra zay. Resaka lafiny fampianarana dia tsy maintsy tanterana koa zay satria raha voanio tsy mahafantatra sarotra koa ny ampandrosona anazy. Nateo aza ireo fahasarotana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy sasany tsy nahasaka anazy ireo izany noho ny finiavana te hampandroso ny commune misy azy. Nanao sarotra kely ihany aloha izy tamin'ny fikarakarana azy fa vita ihany moa izy efa tena nikirizana satria maro ny zavatra nangana miverimberina hoe zao no atao dia avy mbola tsy ndray koa fa miova ndray koa dia ihany zany no zavatra fa vita ihany izy farany amin'izao. Nisafidy ny hirotsaka ho be ny tanàna amin'ny anarany tenany manokana i Andriamatoa Remonja George ialana amin'ny teritery amin'ny fomba izay ampandrosoana ny commune Ankililoaka raha ny fanazavany hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika misento ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Vavao be ao amin'ny Telma smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritry ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap izao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indreo toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 13,000 ariary isan'andro indray izao tonga vahaingana eny amin'ny Telma shop. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat,
USTIO et Aelina Nissan. Plusieurs filières au choix. Génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités immédiats, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo monja ny tavoahangy vera kely, 3 arivo kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 10 arivo ny kely, ary 4 arivo fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonic. Mamena ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Isan'ny tarantsika izay reny mpianakaviana manodidina 5 taona indray no nalain'ireo dahalo ankeriny tao Mora Ranokoroma distrika Namparafaravola Omaly alina. Ny commune izay anjakan'ireo pakakeriny tao anatiny taona maro ka anaovan'ireo mponina Antsoava ny tompon'andraikitra hitondra vahaolana maika manoloan'izay. Daniela Minorso taritra ny fanadidina. Ny trangana fakanakiriny indray alina tao Mora Ranokoroma distrika Namparafaravola faritra loatra Mangoro. Reny mpianakaviana iray manodidina 5 taona indray no lasan'ireo mpakakiriny miisa 20 ny rongo fitaovam-piadiana nanafika ny tokantrano misy ity reny mpianakaviana ity raha toka ny zanany no nikendreny ireto farany. Marina, toerana tsy lavitra ny Bronisan-dary sy polisy ny toerana ny trangana io fanafiana io, saingy izao tsy natana ireo dahalo noho ny asaratsiny izao raha ny fanazavana. Voanomboka mipoka ny vavahady io zareo dia tonga zay dia efa miantso. Dia kakory moa zany fa lasa ihany le olona lasa ihany moa zany le mamanay fa efa tonga aty amin'ny mpitandro filaminana zany fa efa lasa le mamanay zany efa lasa ny zareo any. Hatreto aloha zany dia zareo fanjakana moa aloha ny tonga teto amin'ny tany sy manadiadiny zava-nisy teto ry zareo dia manaraka any zany ry zareo. Zay zany amin'izao tonga amin'ilay fitenena hoe very fanahy ohatran'ny valala voatango zany zay amin'izao. Tsy hitanay zany izay atao fa dia
miandry an'izay antsonjareo aloha zany zay ary mba miangavy zany anao Andriamatoa Filoha satria ianao no teny hoe tsy maintsy foananao ny resaka kidinamping. Mijaly ny vahoaka Andriamatoa Filoha satria raha ohatran'izao foana ny zavatra iainana ety faritry mora rankoroma aty ny faranay angamba dia ho laomonina eto amin'ity tanàna aty ary tsy hisy hipetraka eto tsosy satria tsy ampiariana zany tsy handiaraka ny mpinoha izy fa dia ohatran'izao foana ny zavatra mahazo ny olona aty ary ohatran'ny fianakaviana izany zao efa maromaro na ny avy amin'ny dadako na ny avy amin'ny mamako no efa nataon'olona kidinamping ohatran'izao ka dia mba mitaraina e. Na eo aza ny fisian'ireo poste de police any an-toerana tsy mbola voafehitra eto izay trangana fakanakiriny izay fa vao maika mihamrongatra trandra ny zava-misy any an-toerana antony tokony hananganana ny corps militaire ahafana mamongotra izay trangana fakanakiriny izay ho nisy olo-tenan'ireo mponina ho mora ranokrom. Tany filaminana ny atao hoe eo zareo nefa ohatran'le tranga tamin'ny alina zao dans 30 minutes somary io zany le voaka mametra-panontaniana hoe ahoana ihany ny tena situation izy ireo ohatrany mora ranokrom manokana zao voaingana nahazo poste d'avancé any police normalement zany efa mba mitombo le force ety dia monko hoe ety am'izao misy ale hoe fakamainty reo dia nefa zava-misy nefa mbola nisy ny kidinamping any tamin'ny alina andihizany daly mihitsy moa zany efa ala manao démonstration de force mihitsy ny daly ety par rapport ny mpandro filaminana fa atao hoe ampy zareo nefa to tsy mahavaha olana ihany fa vao miamorongatra ihany le tsy fandriam-pahalemana ety an-toerana. Nisy fotoana izy io efa nisy session resaka zay hoe ananganana camp militaire mora ranokrom dia zay zao ny anahy ny hitako hoe vahaolana aingana satria sady hoe vahaolana mety afongotra ny satria io raha ohatra hoe poste de police zany any amoko tsy mahavahaolana fa le camp militaire zay angamba ny mety hoe mahavahaolana. Raha iverenana ankoatrany eo amin'ny distrikana ny Zozorobe, Ankazobe ary ny Ao-Tsara tanàna anisan'ny commune tsy afabela amin'ny fakanankeriny ihany koa ny isan-taonany eo amin'ny commune mora ranokrom distrikana Amparavaravola. Ny volana Jona teo raha tsy hivina ny trangana fakanankeriny teo anelanelany commune Ambodiranto sy mora ranokrom ka olona roa no fantatra fa lasan'ireo dahalo nandritra izany. Tokatra manodidina ny 80 tafo no trabona vokatry ny trano tao Tanambao-Mananjary ny alahady teo. Potika hatramin'ny 700 ireo entana sy fananana no ariana nandritra ny taona maro ka anairandreo ny arambona ny tompon'andraikitra sy ny maro hafa ao anatin'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana sy ny sombitsary mikasika izay. Zany fendohany aho zaho zany matory mitrano moa zany ty finanana ty dia matory ditongony fo zany dia zareo ako olona mivara maty zaka izy io dia voaka aloha lehibe avy somary lehibe dia nagnaraky lehilahy lehibe zay zany satria olo mamonjy trano moko amity trano dimy jira ty moko zany nendohany aho avy tandrefana tao dia ningagny dia famitana amizay fagnorotoka tao ty mahita anazy namonina zay fandeha zay fa sy kody sirikolo fa tena afo taoko tamin'ny fataperana karahan'izany. Sisy azoko nisy tompo na dia sy piraiky lambako hitanao taoko tompony aminay koa taoko na akanjo raika sy aminay hitanao vola ena vola 5 milao agnatin'io mahay ao satria hoe miasa taoko amin'izay mangombola ao zaho mba manatanjy goatra olona mahay ao volako sisy enany te amoly te miditra misika mihina namoaka entana tato sisy alo aby manotombo sisy enta voaray misy cartable raiky io mba avy vola trano tena matériel mbaray. Lafomba vao hafa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tokony ho sokajiana ho isan'ireo teny ofisialy ampiasaina eto amintsika ny tenin'ny tanana. Hoy mpanabe teo anivo ny akamana ny akaniny marenina. Sarotra ny ametrahana ny fanabeazana mampiato ho an'ireo marenina raha mbola tsy omendanja eny anivo ny fiarahamonina no tenin'ny tanana io. Ny fanilikilian'ireo manana fahasembanana ara-pandrenesana izay mbola hita eny anivo n'ireo sehatra samihafa. Eto amintsika amin'izao fotoana izao, Christian Dimbo no mitatitra ny antsiprian'izay. Adisisika lehibe ho an'ireo fikambanana pia ny olona manana fahasembanana ara-pandrenesana hatreto ny fampidirana ny teny tanana ho isan'ireo teny ofisialy ampiasaina eto Madagasikara ankehitriny. Ny teny tanana izay miendanja andro aman'alina atao mahatonga ny fanilikiliana ireo marenina eny anivon'ny fiarahamonina. Hoy ny mpanabe eo anivon'ny akama na ny akaniny marenina izay nanaovana fanadihadiana. Tena olana dia ny lanja an'ilay teny. Ny raha zovina
ny olona manana fahasambanana ara-pandrenesana koa dia mikombokombona tsy manana fifandraisana dia lasa tsy mifankahazo zany rotota tsy mifankafantatra ny tontolon'ny mandre tsy mahafantatra ny marenina ny marenina tsy mampafantatra ny tenany eo zany mahatonga izy mihisatra ny fampiatiana ny marenina dia mazava be moa zany fa lasa tsy de atao vaindohan-draharaha loatra ilay teny izay io no tena fototra ngeza be ahafahany marenina miaty. Raha tiana araka izany ny ametraka fanabeazana mampiaty ho an'ny marenina, tokony isy ny ezaka toy ny fanomezana fampiofanana ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly mikasika izay fifehezana ny teny tanana izay. Raha ho an'ny ankamaha manokana dia tsy maintsy mampiofana ny mpampianatra izay ao amin'ilay sekoly misy an'ilay zaza marenina mianatra. Manarak'izay tsy maintsy hatsaraina ny fahafahana na ny accessibilité an'ilay marenina mianatra ao amin'ilay sekoly. Ohatra hoe mila hazavana, ohatra hoe mila fitaovana manokana sy ny sisa. Ankoatra izay misy ihany koa ny tantsorika ho an'ny mpanabe, tantsorika ho an'ny mpianatra indrindra. Hatreto, firenena misy 720 no efa napiditra ny teny tanana ho isan'ny teny ofisialy ao aminy, saingy mbola tsy isan'izany i Madagasikara. Ho an'ireo firenena ireo, azo ampiasaina amin'ny aina aman-jery, amin'ny raharaham-panjakana sy misoratra anatin'ny lalam-pandrenana ny teny tanana. Jaivina, ankalazaina isaky ny 7 septambra ny andro maneran-tany ho an'ny teny tanana, raha toka ny 14 septambra kosa no natokana ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny marenina. Entina nomezan-danja manokana ny vehivavy amin'ny festival international Madagasikara andiany fa 530 izay ho tanterana amin'ity taona ity. Hiavaka ny hetsika ary teto faritra maro ihany koa Antsirabe, Toamasina, Ampefy ary Nosbe. Ny hetsika izay hanomboka ny 3 hatramin'ny 17 ny volana Oktobra izao ary isan'ny manohana fen'izany ny Telma Madagasikara Ilarina Soniaina. Azo tombon-dany manokana amin'ny ity andiany fa 530 amin'ny festival international Madagasikara ity ny any amorontsiraka ho ireo mpikarakara. Ny hetsika izay tsy hifantoka amin'ny mozika sy ny seho an-tsehatra fotsiny ihany fa ihany koa anaty sakafo maro loko ihany koa. Zana fa 530 taona tsika zao io araky ny fanazavaina tao isy izy any amin'ny toerana samihafa zany hoe tsy hijanona eto Antananarivo ihany sika fa andao mba nomena ny anjara mozika jazz izay any amorontsiraka. Eo moa zany i Nosbe izay anana endrika manokana koa ny any satria fantatsika loatra fa ny any dia fety dia isy ny fotoana isy eny amoro piscine no misy piano, isy fotoana isy electro-jazz any Nosbe, isy fotoana isy buffet. Iaraka ankalaza sy hanomeny tsara indrindra avy amin'ny avokoa ireo sokajy taona rehetra miangaly ny mozika jazz manerana ny nosy amin'ny ity andiany fa 530 ny Madagasikara ity. Hitana ny ireo na amin'ny tanora zany na ny efa lehibehibe dia eo koa ireo zokizokiny satria voizin'ny Madagasikara, voizin'ny jazz ary zavatra voizin'ny Telma ihany koa dia ny atao hoe intergénérationnel. Zany hoe tsy misy zokiny zandrany fa andao hoe fampivoarana nyty sady fampivoarana ny kolotsaina, fampivoarana ny fanabeazana, fampivoarana ny firenena mihitsy. Loha hevitra ity andiany fa 530 ity ny hoe fankasitrahana, fanomezam-boninahitra ary fanajana ny vehivavy izay isan'ny manana mpanakanto maro amin'izany isika. Aritra 10 andro ny Madagasikara, ny 7 hatramin'ny 17 ny volana Oktobra izao ka etsy amin'ny Avoria Nosy no anaovana ny fanokafana ny 3 Oktobra amin'ny 7:00. Ny hetsika Madagasikara izay tohanina ny orinasa Telma Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
Université PEF. Parcours études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF. L'excellence à portée de main. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Gate Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.